manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotry ny pasteur Rantier Malala Sertina sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoka. Ampifaliana lehibe no hiarabana antsika mianakavy ary manonona ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra amintsika tsararay avy amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Manangana fiainana no fandarana rahantsika eto ary eto amin'ny Samuel faharoa toko fahafito isika zay dia mino zay dia mino fa naiza toerana misy anao na eto Antananarivo mazava ho azy manodidina aty ambanivohitra aty amin'ny faritra manerana ny nosy aty amin'ny Ocean'ny Indiana, faritry ny Ocean'ny Indiana aty Afrika aty Canada aty misy anao amin'izao fotoana izao manaraka an'ity fandarana aty France, reo aty Dubai tsy adino reo aty amin'ny faritra Moyen-Orient aty mino zay fa ao anatin'ity fandarana ity dia isy tanan'Andriamanitra indray kasika anao manokana, isy fahasoavan'Andriamanitra ikorina amin'ny alala zao fandarana zao dia ho tonga amin'ny fiainanao ary isy impact fiantraikany lehibe any aminao ity fandarana ity. Ny tenako pasteur André Alvarez ary miarabanao pasteur Tovinarivo. Ya makasitaka antsika indrindra tompoko tafaradalana indray ao anatiny ity fandarana manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo ity, sekoly baiboly zay ianarantsika ny baiboly ray manontolo mbola tena ao anatiny tsika tsy kivy pasteur ary ny marina moa dia iraka nampanaovan'ny tompo fa tsy maintsy toriana ny filazantsara miaingany amin'ny testamenta taloha antsika amin'izao fotoana izao ny Samuel faharoa toko fafito dia mandady moramora eny dia raha toka mbola tsy tapotra izao tontolo izao mbola tsy mifarana ny tantarany tany ka mbola tafahoana eto foana tsika dia tsy maintsy ho vita ihany izy ity baiboly ray manontolo ity. Zany koa nefa ny pasteur tsy manakana ny olona tsy hamaky ny baiboly, afaka manesy ianao hatrany amin'ny bokin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalypsy, vakio milamina tsara, tsy ny fiazakazahana akory ny tena zava-dehibe milay mamaky baiboly fa lay fahazahoana n'ilay tena FDB ary indrindrandrindra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Pasteur Alvarez. Andao ivavaka antsika metraka an'ity fotoana ity ary ampelantanan'ny tompo ndawary. Raha eo dia misotra anao zay amin'ny alaran'i Jesosy no ahafahana indray fa mivavaka ary ihany koa mivavaka amin'izao fotoana izao. Fa mivavaka zay satria mety misy olona amin'izao fotoana izao anatin'ny fotoana hitadiavan'ny vahaolana maika dia maika. Mety misy olona tompo amin'izao fotoana izao mety hoe marary ny zanany any ampitran-dranomasina any na misy zava-tsarotra zay tsy maintsy atrehany zanany nefa ny toerana mifanalavitra ary tsy zavatra azony ray aman-dreny atao na inona na inona fa sofa teo ianao Jesosy zay mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana, lay teny manao hoe antsoa dia hovaliko ianao, atsoa amin'ny andro fahoriana dia hovaliko ianao ary ame voninahitra ay ianao ary ampisehoko zavatra sarom-pantarina sy lehibe zay tsy fantatrao. Jesosy ireo ray aman-dreny, ireo olona zay ao anatina olana amin'izao fotoana izao mety tsy ho voalaza mazava tsara eto précision eto le olana fa amin'ny anaranao Jesosy nivavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra miditra tsehatra amin'izany raharaha zany dia misy vahaolana sy voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ataka ny fanahy masinao zay tarika anay amin'izao fotoana izao anokatra ny sainay sy masom-panahana indray iteny aminay amin'ny alala zao fandarana zao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha sika pasteur lavalava kely ty vaky ty vavakitsika hatramin'ny farany izy. Samuel faharoa toko fafito, ny naniriny Davida hanotepolo sy ny toky ny men'Andriamanitra azy ny amin'ny faharetan'ny fanjakany ary ny vavaka nataon'ny Davida tamin'izany. Ary nipetraka tao an-trano ny mpanjaka rehefa
nampiadany jehova tamin'ny fahavalo rehetra manodidina azy izy dia io ny mpanjaka tamina tana-paminany akory zato za mitoetra amin'ny trano sedera nefa fiaran'andriamanitra kosa mitoera anatilay dia hoy natana tamin'ny mpanjaka andeha ataovy zay rehetra ao am-ponao fa jehova ny momba anao ary tamin'ny alina iny any dia tonga tamin'ny natana ny teny jehova nanao hoe andeha lazao amin'ny davida mpanomboka hoe zao ny lazainy jehova enao va nanao trano itoerako fa tsy mbola nitoetra trano aho ohatramin'ny tondrako ny zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany egipta ka mandrakandroany fa nifindrafindra tompo sy nifindrafindra toerana ary tamin'izay rehetra nifindrafondrako niaraka tamin'ny zanak'israely moa nisy nytenenako akory va ny firenen'israely zay nitandreko mpiandrin'israely olo ka nanovako hoe nahoana no tsy manao trano sedera ho ay ianareo koa lazao amin'ny davida mpanomboko hoe izao ny lazainy jehova tompony maro izao nakanao avy any antsaha dia avy amin'ny niandrasanao ondry mba ho mpanapaka ny israely oloko ary mombanao aho tamin'izay nalianao rehetra aho ka narignako tsy eo anylohanao fahavalinao rehetra ary mioko anarana malaza tahaka ny anarana zay lehibe ambonin'ny tany ianao ary fitany ho an'ny israely oloko aho sady amponina azy ka dia andro fahizay amin'ny fonenany ary tsy anana iay intsony izy ary ny zanaky mifaratsiana tsy ampahory azy intsony tahaka ny taloha sy tahaka ny hatramin'ny nanendrekoko tsara hompife ny israely oloko ary ampiadana anao ho afaka amin'ny fahavalinao rehetra aho ary lazainy jehova aminao fa hanome taranaka ho anao izy ary efa tapitra ny andronao ka hodimandry any amin'ny razanao ianao dia tsangako andiby ianao ny zanakao zay naterakao ary ampiterako ny fanjakany ka io no anao trano amin'ny anarako ary zao kosa ampitoetra ny seza fiandriana amin'ny fanjakany mandrakizay zaho rainy ary izy ho zanako raha manao zay meloko izy dia anarako amitsorakazo ny olona sy ny kapokoky ny zanak'olombelona nefa mifamindra-poko tsy mba hiala aminy tahaka ny nanesorako an'izany tamin'ny saoly zay nesoroko teo alohanao ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay ny seza fiandriananao hitoetra mandrakizay araka zany teny rehetra izany sy araky nyzay fahitana rehetra zao ny olona zay natana tamin'ny davida ary davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i jehova ka nanao hoe zinona moa ao jehova tompo ary zinona mpianakaviko no novombininao ambaraka ankehitriny aho ary mbola ataonao zavatra kely ihany azy zany jehova tompo fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky nympanomponao hatramin'ny mbola any ariana lavitra azy ary zany dia fanao ny olona jehova tompo ka inona tsony no lazay davida aminao fianao jehova tompo no mba lala ny mpanomponao no nyteninao sy araka ny sitraponao no nanaovanao zavatra lehibe rehetra io ampahalalanao ny mpanomponao ko am'izany dia lehibe anao jehova andriamanitra fa tsy misy tahaka anao ary tsy misy andriamanitra afa-tsy anao araka zay rehetra reny sofinay ary aiza moa no misy firenena etỳ tany tahaka ny israely olonao zay nalean'andriamanitra votanao olony sy anaovana anarana ho azy ary anaovana zavatra lehibe ho anareo sy zava-matahotra ho an'ny taninao teo anatrehan'ny olonao zay navotanao anao avy tamin'ny fireneny egipta sy ny andriamanina dia nampiterinao ny israely olonao olonao mandrakizay ary ianao jehova o nefa tonga andriamanina ary ankehitriny jehova andriamanitro ilay teny olona zay nao tamin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoero mandrakizay ary ataovy arak'izay ny olazainao ary eo ka ho alehibe azy na mandritry mandrakizay ny anaranao ka atao hoe jehova tompony maro andriamanitry ny israely ka dia ampitoerina eo anatrehanao ny taranaka davida mpanomponao fa ianao jehova tompo maro andriamanitry ny israely efa nlaza tamin'ny mpanomponao hoe zany me taranaka ao anao koa izany no mampasany fony mpanomponao anao zao vavaka izao aminao ary noho izany jehova tompo satria ianao no andriamanitra ary marina ny teninao ary anao fa laza zavatro zany tamin'ny mpanomponao dia aoko sitrakao ny tamin'ny taranaky ny mpanomponao aritra mandrakizay ho anatrehanao fa ianao jehova tompo no efa nyteny izany eny aoka ny fitahinao no hitahinao ny taranaky ny mpanomponao mandrakizay paster makatreraka pasteur Alvarez Samuel faharotoko fahafito izay vaky teny zay ho anao zay tsy naraka hatrany amin'ny voalohany tsara foana moa zany ny manamarika pasteur fa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia tsy afaka misaraka mihitsy
tsy afaka hiteny mihitsy zany a ny olona anankiray izay tafahoana tamin'i Jesosy hoe tsy ilaina tsony ny testamenta taloha ary ny hoe natao an'ny Israely fotsiny ny testamenta taloha dia ny testamenta vaovao no natao an'ny ninity izy a ho antsika kristianina zany fa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao a dia natao antsika ampino avokoa raha ohatra mantsy zany natao an'ny Israely fotsiny le testamenta taloha dia ireo teny fikasana rehetrarehetra zay voasoratra dia tsisy natao an'ny jentilisa mihitsy dia na dia ireo olona milatsy aza zany fa rava ny testamenta taloha raha tena zay mihitsy ny voatoatin'le izy rehefa any amin'le hoe zay tahinao Jehovah dia vao tamanak'izay dia makaniny andiny-tsoratra masina iny ihany fa raha vao miresaka tsika zany ny faravan'ny testamenta taloha dia foana daholo ny teny fikasana rehetra atsika to mampianatra fa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao a dia tena mifanaraka tsara ary mifanampy raha jerentsika ohatra ny ato amin'ny testamenta vaovao raha zay koa nyjerena dia tsisy hoan'ny malagasy ato fa na dia Jesosy aza dia miteny manao hoe tsy nirana ozy raha tsy an'nyvely amin'ny Israely dia raha mijery koa ianao dia ohatra hoe ny galatianina ny efesianina ny korintianina ny filipianina ny hebreo zany nanoratana an'ireo rehetrarehetra io ka ndraindray a misy mandiso n'le tena filazantsara am'izao vaninandro faran'izao zay mahatonga na somary manipinipy teny kely am'izay fa tsy afaka misaraka io zany ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ny testamenta taloha dia natao an'ny malagasy ary ny testamenta vaovao dia natao an'ny malagasy na dia tsy voasoratra ao azy ny anarana hoe malagasy dia natao an'ny malagasy ireo a pasteur André Alvarez ny fanaporofona ny fisian'Andriamanitra misy mangataka fanazavana amin'izany hoe ahoana ny anaporofonareo a fa misy Andriamanitra zany a dia tsy azo porofona pasteur tsy azo porofona ny fisian'Andriamanitra hoe ianao ve nangataka fanazavana ny fisian'Andriamanitra fa andraha mitsetsemana 10 minitra fotsiny ny orinao tsetsemy 10 minitra ny orinao a sy ny vavanao dia aza miaina dia fantatrao tsara hoe avy izy fofonainao io dia zay fotsiny le zany pasteur fa tsy mila provena ny fisian'Andriamanitra fa rehefa tsy mino am'izao zavatra hitan'ny masonao zao a dia efa zavatra hafa mihitsy zay zavatra zay a ny pasteur Alvarez ny fisian'ny devoly ny mila porofo satria ny olona dia misy sasany tsy mino ny devoly hoe ny aretina mahazo azy io dia aretina avy amin'ny devoly ohatra misy aretina mandehandeha ohatra ao anatin'ny kibona ohatra ny hoe bibilava na ohatra ny kankana dia tsabona na atao ny scanner na atao ny ty izy échographie dia tsy mahita minina nefa marary olona io reny natao asana devoly zany a pasteur Alvarez misy olona indray a mpamosavy no anarany dia mpamosavy io maniraka fanahy amina olona anankiray amina kilometatra maromaro dia miamarary miasimba ny fiainan'le olona miapotika ny tokantrano dia tsy fantany hoe avezany eviny io dia raha ho an'ny olona zany tsy mino ny visin'ny devoly ka tsy mahalala ny laherin'Andriamanitra ihany koa dia miasimba sy miapotika le fiainan'le olona zany pasteur Alvarez ary zany mahatonga le hoe amin'ny fony Jesosy Kristy tonga teto ambonin'ny tany ka mandraka androany zay andrenesanao an'ity teny ty sy jerenao an'ity dia manao vavaka délivrance foana tena manao délivrance foana tsy maintsy manao délivrance ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na ny fiangonana anankiray tsy misy fandroana devoly dia fiangonana hafahafa pasteur tsisy satria nihiraka nampanaovan'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany toko 7:9 dia osy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izao no misy eo ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asana devoly tsy misy fivavahany eto ambonin'ny tany afaka miady amin'ny asana devoly afa-tsy ny fivavahana kristianina na amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany mba andramo ane io devoly io hoe roay amin'ny anarana Andriamanitra hafa na roay amin'ny anarana mpaminany hafa na roay amin'ny anarana olona anankiray malaza tsy mivoaka io fa amin'ny anaran'i Jesosy ihany ny atahorana io pasteur dia mivoaka io ka mandraka androany dia mbola manao délivrance foana isika ary mandrapafoana ny lanitra sy ny tany azy dia mbola isy délivrance lehibe zay mahatonga n'ilay ao amin'ny apocalypse toko 20 zay ho enaratsika atsoatsitsika dia mpianatra an'io tsika sanao pasteur Alvarez hitanao fa mbola délivrance ihany koa zany hoe ao anatin'le fanjakana rivotaona dia atokana mihitsy ny olom-bovony sy ny olona rehetrarehetra zay navotan'Andriamanitra ia dia kejaina mandritry ny arivotaona satana zany hoe mbola fampahorinany devoly zany amin'ny anaran'i Jesosy pasteur
zany a tsara ampahafantaran'retolonreto satria misy olona zany a ndraray koa de manakina nytony resaka délivrance tony hoe roanao le devoly tsy mivoaka dia le olona manao délivrance nkianinao hoe devoly mandroka devoly mandroka devoly foana ka io tsy maintsy roana io aza rehefa roana mbola manao ny ataony any paster ndea tsy maintsy roana foana zany a mila izy zany zay apicule zay an'zay paster tsy fa mbola apicule fanazava mba tsy iverena am'zay tsondry aveo hoe teny manko anao te hoe ny mpamosavy dia maniraka fanahy zany tokoa ny marina pasteur fa tsy ny mpamosavy ihany no afaka maniraka fanahy pasteur ary za de manoana zato isanjato ny hevitra nytenenina hoe ny délivrance de mila atao mihitsy satria zany moa famantarana laraka an'zay mihiny hoe androko démonie amin'ny anarako izy ametra tanana marasy de fitran'io ary teny amin'ny fiteny-tsembola any zany hoe famantarana ho an'ny mino tsy ho ana pasteur fa ho an'ny mino a zay resaka délivrance izay ary délivrance pasteur de combat spirituel izy io ady ara-panahy satana de tsy ady aminao aranofo be hita amin'ny masonao tahaka ny olona manao boxe na manao karaté manao katso tsy zany fa ady ara-panahy izy io ka tsy ny mpamosavy ihany pasteur no afaka maniraka fanahy fa misy karazany ndeto mba toronoko vitsivitsy a zay ilaina fantaritsika kristiana na samy le nova mety mahina an'izao fandarana zao dia ny mpamosavy aloha voalohany afaka maniraka fanahy izy pasteur ny mpamosavy azo lazana hoe mbola ty ambanimbany grade ny mpamosavy pasteur fa miakatra kely ny grade ny mpamosavy a de misy ny atao hoe sataniste io sataniste reo ndray de reo olona teanakarena amy fomba angana teanakarena tampoka te anana pouvoir te anana fahefana de miditra amy resaka atao hoe sataniste zany reo reo ary sacrifice humaine zany hoe misy sacrifice misy tena ran'olona mihitsy no vonon'izy ireo ary izy ireo de afaka maniraka fanahy amanalina na manetsy mihitsy pasteur manafika olona anakiray na manafika fangorana anakiray io sataniste io misy any koa natao hoe limina ty reo ihany ko dia mbola ambonimbony grade no sataniste ndray izy reo pasteur zany hoe izy reo ndray de afaka mitondra fanahy maloto izy olombelona fa afaka miditra am resaka tontolona spiritisme zany resaka tontolo ara-panahy satria ara-panahy ny tsika tontolo misy atsika toy dia sady aranofo no ara-panahy misy tontolo ara-panahy zay nresantsika teo zay hoe io ilminy ty de ambonimbony kokoa no sataniste zany hoe afaka maniraka fanahitra amina mily eo manafika olona anakiray na manafika firenena ray na manafika fiangonana anakiray zay mahatonga an'ireny ohatrany hoe misy karazana misy loza voajanary avy amin'andriamanitra misy catastrophe naturel avy amin'ny devoly mihitsy pasteur ao anaty baiboly misy an'izany marika toko vadimy jesosy rehefa niampitany ny ino tenarany ny fary teo dia nisy rano misafotofoto be teo nisy tafiodrivotra be teo a nisy onja be namakivaky teo rehefa nyteneny jesosy mitsara mitonia de tonga teny apita izy de nisy an'io lehilahy anakiray a nanana démonie amina million legiona 12 ary misy ihany koa ny magicien pasteur magicien ndray de magie mpanao magie misy sacrifice humaine koa anatin'zay reo olona manao sorona ny olona tena tia indrindra reo olo reo moa zany na mpamosavy na ny sataniste na ny limina ty pasteur na magicien reo a de matetika izy ireo matetika o zay tsy manambady aranofo izy ireo fa manambady fanahy ohatra hoe manambady zazavavin-drano manambady fanamanambady manambady vehivavy ao anatin'ny tontolo ara-panahy de zay milana délivrance ary tanjon'ireo zavatra pasteur de anakona sainy olona hoe tsy misy akory zay tsy misy akory zany fanahy zany fa tandrefa ny zavatra raha tsy manana an' jesosy ianao zany de fa eo am-pelatanany pasteur ya zay ny amin'iny a anjaran'ny tsiraray avy moa zany makazetana anjara tandrefy pasteur Alvarez a ao anatin'zany fanazavana zany fa dia tsika de mampianatra foana hoe ilaina ny délivrance ary zay ny antom-pisin'ny fiangonana tena iady amin'ny devoly ny fiangonana zany zay ny tena mission'ny fiangonana satria raha tsy mitsangana ny fiangonana zany de tsy misy hery zany eto ambonin'ny tany afaka miadana zay asana devoly zay ndraindray koa misy olona mety miteny manao hoe io raha ny fiangonana be dehibe vao mainka manitra ny malagasy vao mainka gagy ny sasany vao mainka be dehibe ny mpangalatra za koa de resy lahatra am'zany io azany fiangonana efa be dehibe mbola betsaka ihany mainka fa tsisy fiangonana de vao mainka mitombo ny mifokarongony vao mainka mitombo ny mpamosavy mpovary tena fa ny filazantsara ny bokin'ny apokalypsy de efa milazan'zany ny devoly de fantany faketrisany androny de mandrovotsy izy zany hoe mampiasa karazana plan stratégie karazana méthode maro samihafa izy a mba ahafahana manapotika olona am'izao vanim-potoana zao ary indrindrandrindra moa
ao anatin'ny hoe miroborobo ny ara-teknôlôjia ny tambajotra sosial maro isan-karazany mihitsy a dia lasa resa be mihitsy ny fivavahany mozao vanim-potoana zao hoe lasa resa be hoe arakaraky ny fivavahany ty sisy dia nefa ny hita ihany izy pasteur Alvarez hoe reraky ny olona tsy resaky ny olona tsy hivavaka mihitsy zany fa za dia mampaniry anao atao anatin'ny tokantrano ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra tsika fa ny fianarana ny tenin'Andriamanitra mampitombo ny finoana ary ny olona anankiray votom-pinoana ka nandray an' Jesosy tena ny bebaka marina tsy azo zogozona na amin'inona na amin'inona na amin'inona na misy miteny manao hoe razam-bazaha Jesosy razan'ny Hebreo Jesosy dia ny olona nianatra baiboly sy nianatra ny tenin'Andriamanitra tsy mivadika atoa amin'izany karazany olona tsy mino zany fa ny ataony dia izao aloha hitabataba zay hitabataba fa itya ozy izy raha salama marture amin'ny mamarture azy dia izy ny teny manao hoe hitako izy ny lala tsara ka izorako azoko ny famonjena ka ho tanako mafy tsisy idiran'ny razam-bazaha mihitsy tompoko ny fivavahana kristianina ny fahafatesan'i Jesosy fa noho ny famonjena zay nataony izany. Samuel faharotoko fafito pasteur Alvarez lasa be ny fotoana raha ohatra ka iverenako kely izy teo dia misy teny tonga dia manaitra be mihitsy ny andininy voalohany manao hoe ary raha nipetraka tao an-trano ny mpanjaka ary efa nampiadaniny Jehova tamin'ny fahavalony rehetra manodidina izy dia ny mpanjaka tamina tanam-paminany akory izato izao mitoetra amin'ny transcedera nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anatilay dia hoy ny tana tamin'ny mpanjaka andeha ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Jehova ny mombanao. Jereo tsara pasteur Alvarez i Davida dia nanana tahotra an'Andriamanitra, nanana fitiavana an'Andriamanitra ary tsy misy fahavalona ajanona teo anoloany Davida mihitsy, tsisy fahavalona ajanona teo anoloany, tsy hoe tsy misy fahavalo na hoe tsy misy problème Davida fa na inona zany ady nizaniza firenena mitsangana ho fahavalony Davida dia resy teo anoloany raraka teo anoloany ary zay natonga ny baiboly laza manao hoe nampiadaniny Jehova tamin'ny fahavalony rehetra manodidina izy. Eo zany dia manambara sady pasteur Alvarez fa ay zany ny olona anankiray mpanaradian'ny tompo dia misy fahavalo manodidina azy, misy fahavalo manodidina azy. Andriamanitra mihitsy no niaro an'i Davida tsy ho voakasiky ny fahavalo teto nefa fahavalo reo manodidina azy. Lesona anankiray ngezabe ho atsika zany hoe fantaro tsara fa tsy hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia tsy misy fahavalo fa raha izay andalatsoloatra masin'izay no resantsika dia tsy lavitra ny fahavalo fa mihodidina anao ny fahavalo. Fa izao anefa rehefa tena mitoetra tsara n'ilay fahamarinany tenin'Andriamanitra sy ilay sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray dia ozy zasolotra masina hoe nampiadaniny Jehova dia rehefa niadany Davida inona zavatra nitranga teto ao anatin'ny filaminatsaina ny mpanompon'Andriamanitra anankiray milamitsaina tsy mikorotana ny fony tsy misy manakotaba mandeha ny asan'Andriamanitra ataony milamina ny vady aman-janany salama ny nofiny ampy fifanasana tsara amin'Andriamanitra izy ohatra ny Davida teto dia zao zavatra nitranga teto nanomboka nahazo révélation avy amin'Andriamanitra izy. Ny olona tany aloha tsisy mahazo amin'ity révélation ty fa i Davida tao anatin'izy le niadana tsara ny fony tao anatin'izy milamina tsara iny no nahazo révélation dia zao le révélation azo manao hoe akory izato izao mitoetra tao amin'ny transcedera zany hoe nahatsapo iarainy zany fa tena tahin'Andriamanitra be tena miopampana ny fanambinana miopampana ny fitahina voarainy eo am-pelantanany dia nanomboka anazy révélation satria milamina ny sainy milamina ny fony milamina dao ny zavatra rehetra dia izy manao hoe za ty mipetraka ato amin'ny transcedera nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anatin'ilay sarotra be pastera ny miazahonao an'izany fanambarana zany raha tsy olona milamina ianao raha tsy olona miadina tena hoe tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao tsy mahazo ny révélation zany dia ozy izy manao hoe aloatrano an'Andriamanitra rehefa azony izay fanambarana izay ozy izy natana-paminany ty mba teny tiako atsipy sy zaraina amintsika rehetrarehetra ary tsofanahiny ny fanahinao rano ity teny anankiray ty eo amin'ny andiny fatelo
za zany mba ohatrany hoe mba solotenana tana-paminany eto de hoy na tana-paminany tamin'ny mpanjaka andeha ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Jehovah ny mombanao andeha ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Jehovah ny mombanao andeha ataovy raha lasanabavy zay rehetra ao am-ponao fa Jehovah ny mombanao rehefa nahazo an'izay révélation zay Davida de nangataka teny tamina tana-paminany de nakasitran'Andriamanitra le teny Davida hoe mandehana ataovy zay rehetrarehetra ao am-ponao fa Andriamanitra mombanao. Ny zavatra anankiray nesonangezabe faharoa teto pastera de izao le fotom-pisainany Davida misainany amin'ny asan'Andriamanitra any am-boky mpitoroteny ka am'izay toko fadimy de hoe sainy ny asan'Andriamanitra ozy zany hoe nano izy tao amin'ny trano sedera ary rano marina efa tsy manazava-maholo-tsony ina tsy moa zara tokony hosaitsainina fa tsy milamina izy ary zay tsy nampiada anazy tsy nampilamina ny sainy hoe ny fiaran'Andriamanitra ty ary amin'ny trano lay ary za ty nefa ty eto ambony salon be ny eto ambonyty toerana mirentirenty ty tsy maintsy hanao trano ho an'Andriamanitra tsy maintsy hanao fitoerana ho an'Andriamanitra fa tsy mety zao zavatra zao tsy mety zao zavatra zao ndao ry mba maky andala tsotra masina anankiray tsika makasika ny firesaka tranon'Andriamanitra io pastera tam'y bokyny agay toko voalohany agay toko voalohany a dia misy an'izany agay zany a dia any amin'ny bokyny Matthieu raha ohatra sarotsarotro aminao Matthieu a de Malakia de Zakaria de agay vakiko le izy toko fahafiry agay toko voalohany a dio zao soratra masina amin'ny andiny fahatelo eo amin'ny andiny ny faharoa zafady izao no lazany Jehovah tompony maro ity fireneny ity nanao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony havina anaovana ny tranon'i Jehovah de tonga ny tenin'i Jehovah nentiny agay mpaminany nanao hoe moa andro tokony hitoeran'ny tena anareo amin'ny trano misy valindrina va izao kanefa raha ty trano ty koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro hevero ny lalanareo efa namafy be nareo nefa kely ny taonina mihinany nareo nefa tsy voky misotro nareo nefa tsy mafana mitafy nareo nefa tsy misy mafana ary mahazo karama de mahazo karama atao amin'ny kitapo-laoka izao no lazain'i Jehovah tompony maro hevero ny lalanareo miakara ny tenibohitra ka makazo ary ataovy ny tranoko de akasotrahako zany sady akalazainao ho Jehovah zay tsara zany pastoral maresy a fa anisany nampatanjaka amin'ny fanjakan'i Davida anisany nampatanjaka ny ireo taranaky Davida satria zareo tsara fa io vokatra io fotom-pisainany Davida io de notsofin'Andriamanitra rano hatramin'ny taranany mandrak'zay ary zay ny tena anisan'ny nahafaly an'i Davida hoe hatramin'ny taranako inona tsony Jehovah no lazaiko ozy fa hatramin'ny taranako azy teva notsofinao rano ny taranany zay mbola tsy misy akory mbola tsy teo akory Solomon mbola tsisy an'izany Solomon zany mbola tsisy an'izany ataoko hoe taranaka arivo mandimby zany akory efa voatsodrano sady vokatry ny fotom-pisainany Davida hanangana ny tranon'i Jehovah jereo tsara ty eto amin'ny bokony ty bokony agay ty pastoral maresy fa misy olona mambafy be ozy nefa kely ny taonina mihinana nefa tsy voky mikarama nefa ohatrany hoe ataony kitapo-laoka ary misotro nefa tsy mety afa-po mitafy nefa tsy mafana de eo amin'ny andininy fa sivy ozy izy hoe nanam-polobe nareo kanjo indro kely monja ny taoninareo zany hoe misy olona diso fanantenana mihitsy zany amin'ny resaka fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ary io pastera tsy le tahina fotsiny sy le hoe za tahina de tonga fitahina tsy zay fotsiny zava-dehibe fa ny tena zava-dehibe mihoatran'le hoe za tahina de avy eo afantsym-pitahina mihoatra lavitra noho zany any ko ny hoe voatahiry mihitsy le fitahina zany ka ny fomba fitehirizana an'le fitahina araka ny expérience Davida mpanjaka zay nanontaniany tamin'i Jehovah Andriamanitra de izao misainany amin'ny asan'Andriamanitra misainany amin'ny fitoriana filazantsara misainany amin'ny fananganana ny tranon'i Jehovah io zany pastela fitahina geza be ho an'ny fiangonana anankiray na zokony na zandriny le fiangonana dia ohatra hoe misy fananganana fotodrafitrasa hoe fananganana trano ohatra zany ty moa zany tena trano arabaky teny mihitsy ny resaka eto de rehefa le manangana trano ohatran'io a dia fitahina ho an'ilay fiangonana manontolo mihitsy zany ny hoe fisina vision anankiray avy amina mpanompon'Andriamanitra
hanangana ny tranon'i Jehova satria raha vaky itsika tsara le bokon'ny agay teo dia be lehibe ny olona mikarama fa atao mikitapo loka ozy a be lehibe ny olona nanantena andray zavarabe fa voatsoka le izy a le antony de zao mila misaina ny asan'andriamanitra ary zay no tonga am'baiboly miteny manao hoe ivero ny lala anareo malatsika paster Alvarez fa misy zahatra kely azavako izy ty eo amin'ny fanomponan'andriamanitra de misy dingan'ny finoana tahaka an'izao mpanota ny olona aloha le mampanota ny olona de tonga de Jesosy hamonjy ny mpanota fitipitinitsiko ely le izy de zay manolo tena ho an'i Jesosy na hoe zay tena mibebaka marina nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy fiaina manokana de tonga olom-baovao jaona toko voalohany diny faharoa ambin'ny folo hoe zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany lasa tonga zanak'Andriamanitra de rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny zanaka indray mbola mizara roa misy lay zanaka tsy mety mitombo fa zazakely foana mandavataona de ny zanaka tsy mety mitombo tsy mba mahazo lakile tsy mahazo fanalahidy paster na fanalahidina fa mono foana zany ny ataony fa le zanaka anankiray faharoa ndray mahazo lakile satria efa matotra ara-panahy zay le izy zay ny anankiray faharoa de izao rehefa afaka am'izay atao hoe dingany zanaka zay le olona de tonga mpiara-miasa amin'Andriamanitra tsy mijana mahazanaka fotsiny zany fa Andriamanitra tsy mifidy zavaboary hafa tsy mifidy anjely fa ny ilain'Andriamanitra de mpiara-miasa ary ny mpiara-miasa ny fidiny de olombelona de zao mifidy asa ny fidy anao izy de zay olona manaiky eo ataon'ny fantsom-pitahina zay olona manaiky ataon'ny fantsona ampandroso ny asan'Andriamanitra io ndray zany a tsy mifidy hoe olona manampaizana ihany na olona tsy de manampaizana ihany na maitina fotsiny na izao ny firazanany fa ny olona rehetra zany de azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa mba ampandeha ny asan'Andriamanitra zany ka mifidy Andriamanitra mifidy anao Andriamanitra de am'izay safidin'Andriamanitra zay de anjaranao ndray nefany a manapa-kevitra hoe hiara iasa aminy aho sa tsy hiara iasa aminy fa i Davida teto de tonga de nazo an'izay fanambaran'zay de nanaiky hiara iasa amin'Andriamanitra de nozarainy izany vision zany ary raha mbola tsy nanomboka akory aza ny asa zany paster hiasa fanamboarana an'le trano de ny fikasany fotsiny anao an'ilay trano no nanraisany tsodrano nanraisany tsodrano ho asin'ny taranany tadio zao teny zao a ny dada anankiray na ny mama anankiray zay misaina ny asan'Andriamanitra misaina ny asan'Andriamanitra fa tsy ho an'ny tena manokana fa misaina ny asan'Andriamanitra de efa amin'ny tsodrano sady ny ankohonany zany olony zany Andriamanitra zany ny zavatra hiteto ary nampatanjaka amin'ny Davida sy ny ankohonany de hitsodrano mivantana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fikasana anaovana ny trano Jehova io paster Alvarez marina de marina zany paster tepoko anankiray zay nytenen'ny paster zay ary zava-dehibe tokoa zay a ary araky ny tenin'ny Paoly zay hoe ivero zany ozy izy Paoly zay fa eo am'resaka zay toa de toizika any zay resaka hoe tempolo nanao tempolo zay a amin'ny teboka ray faharoa koa de ohatran'izao paster hoe tempolo ambary io dia tovaka itsika veteto ny Korinthiana voalohany toko fahatelo anteny fahinina amby folo a de zao ny teny soratra masina manao hoe tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra de hosomban'Andriamanitra koa izy fa masina ny tempolon'Andriamanitra dia ianareo izany zao alafindray koa paster de zao mifampitoy am'izay tsy mifanoatra fa fano mihitsy ara miteny zavatra tenen'ny paster zay hoe ny tempolon'Andriamanitra de tsika zany be dehibe zany reo malagasy vahiny olo-kafa manerana ny tany na eto andrenivohitra na ny amin'ny faritra romboroapolo manerana Madagasikara na ny ambanivohitra na tanora tovolahy akizya mbola tsy voavonjy ohatrany hoe mivavaka fa tsy tena mbola voavonjy mbola tsy tena hoe tonga tempolon'Andriamanitra fa lasa mbola tsy tempolon'ny tompo zany fa mila ho atsangany reny olo reny a ho lasa tempolon'Andriamanitra
talohan'ny idirana teto za paster dia nisy paster anakira zay nanontany ana avy any Canada izy dia mba nanontany hevitra hoe manaona ny dihevitra ty soratra masiny ity nanontany an'izay zany hoe misy karazana antepolo zany mbola tsy eto Madagasikara fa manerana ny tany misy karazana olona be dia be zany a mbola tsy voavonjy fa ianao zay mandray an'ity fandarany ity zany a manoa teny paster tovona rivotra marivony teo hoe tsy maintsy miara-miasa ianao mba amonjena fanahin'olona ninina famezam-pahasoavana anananao a ninina talenta anananao dia afaka mamonjy olona amin'ny talenta anananao ianao afaka mamonjy olona famezam-pahasoavana anananao ianao fa tsy maintsy miara-miasa kosa nefa ianao ampitory filazantsara tena filazantsara marina ary mitory manera-tany tsy mijano anatin'ny fiangonana efitra anakefatra ihany fa mitory amin'ny alalan'ny télévision radio be dia be zavatra azo hitoriana teny tsy maintsy miara-miasa amin'izany ianao mety tsy andray micro ianao mety tsy havita nofan'le trano ianao fa tsy maintsy miara-miasa ianao amin'izay fahasoavana nomen'Andriamanitra anao mba anangana n'io tempolo io mba hisy olona marobe zany a hovovonjy manera-tany tsy afaka miteny ianao hoe andraikitry ny paster zany andraikitry ny loolona zany andraikitry ny olona efa mivavaka zany tsy andraikitra izy ireo fotsiny ihany fa andraikitro sy andraikitra ao zany na izy ianao na izy amaina ty fandaranty a raha tianao ny mbola ho mpiara-miasa amin'ny tompo dia tsy maintsy mamonjy fanahin'olona ianao tsy maintsy atsanganao reo tempolo be deaibe a zay mbola rava ireo raha hitanao koa zay mbola be deaibe moa fa itrikilata anatin'ny baiboly ata paster le Samuel faharotoko fafito teo hoe i Davida dia teo amin'ny fitondrana ary teo amin'ny fitondrana zay izy mpanjaka anisan'ny adana sambatra indrindra paster satria tsy isy ady mihitsy zany ary raha nisy ady raha teo anolohany dia resy daholo ny fahavalony rehetra marina dia marina le teninao ny olona rehefa tena tahin'Andriamanitra rehefa feno fahasoavana dia misy révélation zay tsy nananany hafa misy faminaniana zay tsy nananany hafa misy teny fahendrena zay tsy ananany hafa fa ananany tsy mitovy amin'ny olona hoe ao anatina samy kristianina misy kristianina tsy alana ady tsy alana problème miala amin'ny olana tamin'ny olana tamin'ny vady dia miditra olana tsy amin'ny zanaka miala amin'ny olana tsy amin'ny zanaka dia vady tiadodo indray fianarana ankizy miala amin'ny fianarana ankizy dia mivady tiadodo fa tsy maintsy horavana ny tranony fa mety misy loza eo amin'le tanàna misy dia tsy maintsy aiza misy karazan'olona zany paster tena kristianina azy dia lavy mipito ny marina ozy ny baiboly fa tafatsangana ihany tafarina ihany tsy mitovy amin'ny révélation azo ny olona anankiray tahin'Andriamanitra feno fahasoavana ny olona anankiray ao anatin'ny ady mandrakariva zay samy ilainy mety misy fotoana ilaina ny ady satria ny ady ny olona fa zatra ady koa araka ny tonotenina teto rehefa dia zay tsy mitovy amin'ny olona tsy nandalo ady mihitsy koa aloha kanefa kosa misy révélation tsy ananan'ny olona ao anaty ady fa nanan'ny olona tahin'Andriamanitra io fitahin'Andriamanitra io zany paster tena zava-dehibe izy io atra dia mivavaka anao zay menao ty fantaranty ho tahin'Andriamanitra ny ianao a tokantranonao ny asa fivelomanao fa na izany azy nefa paster na dia ao anatin'ny fitondrana azy ty Davida mpanjaka ty dia nisy zavatra tsy natafandrimandry nampitebiteby azy ao io dia mitovy ary amin'le anaova kitsika vetivety paster tamin'ny bokin'ny Daniel tamin'ny bokin'ny Daniel toko faharoa paster jereko vetivety tamin'ny anina izy amizay vetivety dia mahita anazy Daniel toko faharoa bokin'ny Daniel toko faharoa andininy fa jevatsika vetivety azafady paster misy any andininy voalohany Daniel toko faharoa andininy voalohany zao mivaky ny teny paster manao hoe izy ty moa mijery ato amin'ny tablety ato a azafady Daniel toko faharoa andininy voalohany zao mivaky ny paster manao hoe ary tamin'ny taona faharoa nanjaka Nebokadnezara dia nanofy Nebokadnezara ka nitebitebo ny fanahiny ary tsy nahita torimaso izy zany hoe nitoerana misy ny olona anankiray paster na izy anao zany na izy mandray ty fandarany ty a dia tsy maintsy misy zavatra zay amangin'ny tompony ara-panahinao ka ny vahaolana ho anao dia zao misy antso n'Andriamanitra aminao manokana dia mila valinao a zay antso zay paster ny fomba malinao azy dia zao tahaka nanekeny Davida hoe iny ary tompo fa dia andiny fa anina zao le fahamalinana ataony Davida andiny fa dia miroapolo paster valy letaheta dia hoe ankehitriny Jehovandriamanitra ilay teny nolazainao tamin'ny mpanomponao sy ny taranakao dia ampitero mandrakizay ary ataovy zay nolazainao ianao zany rehefa maheno antso sy n'Andriamanitra sy feon'Andriamanitra dia zao mila mamaly teny ohatran'izay ianao paster
hoe ataovy ary tahaka marina ny teneniny anjany paster manao hoe obevoky ianao itoejazy de avy eo marina laza manao hoe eny ary de ho tateraka amiko zany mila valinao amin'ny lalan'ny vavaka amin'ny lalan'ny teny a ny antson'andriamanitra paster ia iverenako ely lay ato amin'ny Samuel faharotoko fafito eo sady mamaraparana sady moa zanytsika misy fampitahana atao eto a ny fampitahana tamin'ny fitondrany Saoly a sy ny fitondrany Davida izy Saoly a de niezaka namingana ny finjanon'ondry Samuel zay nanositra azy de novonoany daholo ny mpisorona sy ny mpaminany niaraka tamin'ny Ahimeleka zany hoe naringany mihitsy zany ny mpanompon'Andriamanitra mba hitsangana ny mpanompon'ny bala ary zay natonga anazy tsy naharitra teo amin'ny fanjakana ary tsy hoe izy zany tsy naharitra teo amin'ny fanjakana fa ratsy fiafaratra amin'ny taranany daholo tena ratsy fiafara satria ny famono ny zanaky Saoly ary avy eo tapatendra ny akamaroany izy rehetrarehetra vokatr'ilay fanapotehana ny asan'Andriamanitra sy le famonoana mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany fa ny famonotra am'izany ray nefa ny dia ny any Davida mpanjaka de le fananganana ndray le asan'Andriamanitra mihitsy ny azy ny tao am-pony fananganana le fiangonan'Andriamanitra mihitsy ny mpitondra fanjakana anankiray paster zay aharitra ely eo amin'ny fitondrana ny mpitondra fanjakana anankiray zay ny heverina fahatanjaka tena matanjaka de izao ny mpitondra fanjakana mihevitra ny an'Andriamanitra mihevitra ny asan'Andriamanitra tahaka an'ity Davida mpanjaka ty amen rehefa ny mpitondra fanjakana anankiray no mikitikititra ny fiangonana na mikitikisa asan'Andriamanitra tsy ateza izy zay efa lesona be lehibe hita teto Madagasikara fa tsy hitanisa tsontsika tsy hitanisa tsontsika fa nisy zany teto Madagasikara malagasy mantsy ny firenena malagasy a na tsy tiana ho tenenina azy zany firenena kristianina ny malagasy firenena kristianina ary ny malagasy manontolona tsy miditra am-piangonana azy de kristianina malala an'Andriamanitra sy Jesosy daholodaholy tahaka andreo zanak'Israely a zanak'Israely daholo izy na tsy minono Andriamanitra azy zay le izy zay ka iverenako ely zay trazoko zao zao hoe raha tiana ny anana firenena vanina sy fitondrana anankiray matanjaka raha misy moa zany mpitondra fanjakana zao mandre n'ity fandarany ty de fa anjara biriky ligeza be zay hoentsika zay fanampiana ny mpitondra fanjakana hoe anisan'ny mampatanjaka ary akasitran'Andriamanitra zay mahatonga ny baiboly ny teny teo manao hoe ataovy ny tranoko de akasitrako zany zany hoe ny mpitondra anankiray izay ataoko hoe manampy amin'ny akapobeny ny fiangonana tsy voatery vola foana anie zany tsy voatery vola zany zavatra zany fa mety hoe manome malalaka ohatra hoe io mba misy tany ohatra naovana fiangonana fitahinan-keza be anie zany misy olona mety tsy mahatakatra an'izany paster fa fitahina zany ary mampatanjaka zany anisan'ny mampatanjaka ny fitondrana zany ary tahin'Andriamanitra ny mpitondro zany resaka baiboly resantsika fa tsika tsy miditra resaka toedra raha politika hoe manoana ny zany paster fa zay ny faniriany mpitondra rehetra zay ohatrohatran'izay le izy ohatra zany ko hitanao zo ohatra hoe tsy mpitondra fanjakana ihany fa nataoko hoe mpitondra fivavahana azy ny mpitondra fivavahana mihevitra ny an'Andriamanitra ka mieritreritra anangana ny tranon'i Jehova na mieritreritra fampandrosoana asan'Andriamanitra fa tsy hoe ny anazy manokana rery hoe mialatsiny amin'ity fomba fiteny ity hoe misy vola ao anatin'ny fiangonana fa folo-karena sy ny fanaritra tonga de aorona ny anatin'ny posiny sy ny vady aman-janany any fa tsy mba mihevitra ny an'Andriamanitra de malaza aminao a mety andeha io roa taona telo taona efatra taona dimy taona eny taona fito taona fa hitsilopolopy eo aorina kely eo paster fa raha mihevitra ny an'Andriamanitra zany mpitondra fivavahana zany de manomboka atanjaka izy paster ary atanjaka le fiangonana ohatra zany ohatra na eo amin'ny resaka io resaka orinasa io azy ny orinasa anankiray mihevitra ny an'Andriamanitra zany hoe manangana orinasa anao de ny volanao sy ny fanananao ampifamatorinao amin'Andriamanitra hoe mba misy apahany amin'io mba hanangananao ny tranon'Andriamanitra any am'izay asan'Andriamanitra mety misy anao any falazaiko aminao paster
fa atanjaka tsy horava mandrakizay zany orinasa zany fa mampalahelo moa misy be lehibe ny akamaroan'ny orinasa mifamatotra amina fanompontsampy manana mpitaiza azy izy hoe mariny dadarabeako ariny nen'ny rabeako ariny omby asitro ariny zao de efa samy manana ny omby asiny dia mandeha izy miaraka amin'ny kalanoro de avy eo menjera ihany fa marina zany mampatanjaka zavatra anankiray araky ty tantarany Davidy eto ty dia ilay fifamatorana amin'Andriamanitra zany karaha misy orinasa anankiray mifamatotra amin'Andriamanitra tsy horavo zany io tena tsy horavo io misy mpanakarena mety hoe mandeha le orinasany mety mandeha le orinasany fa ny marina amin'ny mpanakarena io positive ilany fotsiny sisa notrany olona mijoro fefa tia hamono tena izy efa tsy manam-piadanana izy tsy manana fifaliana izy impiry izy mivezivezy makany endy tsabona ny rein amina 4 milliards 3 milliards mitsabo rein mitsabo ny diabeta mitsindrotsindrona karazany rehetrarehetra pile mandeha pile rehetrarehetra eny ohatrany ty micro hitoritsika sao ty teny ty zao de mandeha pile de misy olona zany mpanakarena de mandeha pile ohatran'io maty raha vao tsisy pile de mampalahelo fa ren'olona reny nefa azon'Andriamanitra ho votana amin'ny fotoana mifandray amin'Andriamanitra ary zay ho any nampatanjaka ny Davida zay Davida sy ny fanjakany zany a tsy nisaraka tamin'Andriamanitra mihitsy ary nakasitrahan'Andriamanitra loatra Davida noho izay toe-po sy toe-tsaina nananan'izay ary nampatanjaka tena nampatanjaka zany ka raha misy olona anankiray nampitora fanjakana nampitora fivavahana nampitarika orinasa indrindra ianao tanora zay anomana ny hoavinao 20 taona ianao zao mety navita fianarana de eo ianao manomboka mamatotra ny tenanao amin'Andriamanitra manao fanekena lalina na ny volanao na ny tenanao eo anatrehan'ny tompo fa tsy horava mandrakizay zany tanora zany pastera ary zay foana moa le tentsika sinao teto hoe ny tanora anankiray a raha vo diso fanapaha-kevitra raha vo diso fanapaha-keviny de mety honenina mandrakizay ary be lehibe ny olona diso fanapaha-kevitra tany amin'ny taona 70 tany ho any tany amin'ny taona 9 tany amin'ny taona 2 diso ny fanapaha-kevitra hoe iny ve ny tokony hovadina sa tsy iny ny tokony hovadina na ity ve ny zavatra tokony atao fianarana tokony natao sa tsy tokony nataony na nisy fanapaha-kevitra diso be lehibe ny zavatra ambara ao ambadika zay de rehefa diso zay fanapaha-kevitra zay de miteraka fatiantoka be lehibe am'izao taona 20 andrenesanao amin'ny toloteny zao ka za zany tena amitsika tanora hoe manraisa tolotsaina avy amin'Andriamanitra mifamatora amin'Andriamanitra tahaka nataony Davida tamin'ny andro ny fahatandroany a de ampifamatora amin'Andriamanitra zay fanekenao zay a ny safidinao a ny fanapaha-kevitrao a ny tenanao ny fonao ny sainao ny volanao ny tokatranonao ampifamatora amin'Andriamanitra fa ho hitanao fa tsy maintsy amiratra ary zany natonga Davida ny joro vavolombelona manao hoe efa mba tanora ihany aho ozy ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola nisy zay marina nafoy na ny zanany mangatakanina nitompo hitantsika ivavakantsika pasteur Alvarez raha eo amin'ny anarany Jesosy misaotranao ny amin'izay teny fahamarinan'izay a ny Samuel faharotoko fafito no nambara teto androany a makasika ny tantaran'ny Davida zay nahazo révélation goavana be taminao satria nampiadaninao izy tamin'ny fahavalo zay manodidina azy vokatry ny toe-pony tsara vokatry ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tsy misy tomika toe-po mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ary ny famatotra tamin'Andriamanitra ny fiainany ray manontolo tao anatiny ihany koa ny fieverana sy ny fikasana hanangana ny traron'Andriamanitra sy ny tempolon'Andriamanitra ary dia nitahina ho azy hatramin'ny taranan'izay tsy mbola tonga teo akory de efa notahina tamin'izany fotoana zany amin'ny anaran'i Jesosy reto olona zay manrehany ty fantarany sy mijery tyany mba hanana zany toe-po sy teny fikasana zany a ary iaina amin'izany fahamarinany teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen am'raha ny fitahin'Andriamanitra ho atsika tompoko a ny manaraka indray manao misimisy a raha tokony sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminanina ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina
manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko.